Tonga sa daholo zanagasikara. Dia ity moa zany miverina foana le fanontaniana tsy manina fa azavaiko anareo ny antony mahakasika ilay hoe rovitra ilay molopory madama dia lasa ratsy tarehy ilay izy. Iny efa hoe natoraly amin'ny vehivavy fa kosa mba hisorohana izay le sendra rovitra tampoka izay ilay eto amin'ny fiterahana kalapiskily dia mba mila mikarakara vatany ry ary mila tsapandramizay koa izay. Eo ilay kotrana kegel iny efa natoraly iny mba atao foana ho ilay kotrana malefaka fa tsisy maharatsy an'izany dia mba atao ilay izy. Rehefa manao kotrana kegel ry kalapiskely dia misy ihany koa ny ohatra atao eto amin'ny molopory. Ny lehilahy zany nanao an'io satria kibondringa efa ngeza be ohatran'izany ny kibondria tsy possible mihitsy ndry andeha atakatra ilay izy ilay izy no fa elahy zany no te hanamboatra zazakely te hameraka zazakely amin'ny kibon'elahy ao miaraka miaritra nareo mivady. Misy ny menaka any amin'ny dokotera fidiana dia afaka manao an'izay ianareo. Jerevinareo nga ohatra izao molopory vehivavy rehefa le rovitra iny reto izao misy karazany reto ny sasany misy rehefa le sokafana zany rehefa le sokafana ilay tapopory dia ohatran'izao le izy lasa samy manana karazany ohatran'izao. Ity sary anankiray le nataoko ity zao eto zao ny firafitry ny tapopory madama. Fa ity eto le atoroko anareo atahoana ilay manao massage ny tapopory madama raha ohatra ka hoe ao anatin'izay izy. Emotra kely ohatran'izao ve hitanareo? Eto ampakarina ampidinina ohatran'izao ito ito zany ilay ato anatiny ito fa ilay eto ivelan'ny tapopory ilay eto amin'ilay ataony lahy miakatra sy midina ilay izy miakatra midina miakatra midina miakatra midina ampiana mouvement zany ilay izy amin'izay mba lasa elastika. Dia manarak'izay indray ilay eto ambany eto satria ilay eto ambany manakaiky ny lava-body eto eo koa tsy maintsy voatataka eo rehefa ho avy izay rehefa ho avy ny fiterahany madama. Eo ela miezaka mikasokasoka ampakarina ela moramora manodidina ny madama. Manarak'izay indray dia le eto amin'ny eto izao le lalan-jaza izay ity lavaka kely ity dia eo koa misy ilay petit lèvre hozy ilay fitenenana dia jereo tsara fa ilay petit lèvre ilay molopory kely iny no mitatra lasa lava be lasa mitatra mivoaka rehefa teraka madama. Dia eo lisany avy eo dia raha ny nary ity fa ohatran'izao dia ohatran'ny hafahafa koa izany ka ilay izy elastika hoditra kely manify kely ohatran'ny kapoty iny ange ny hianjana ao anatin'ny fotoana iray segondra na 10 segondra raha ela indrindra. Dia raha ohatra madama ka tsy niezaka nanao an'izay dia rariny raha hoe tataka dia landray kivy avy eo sy lety ohatran'ny ratsy tarehy ilay izy fa ilanga mba nanampy anazy mba jereo ihany koa madama. Dia alefasiny ela ny kotrana kegel eto amin'ilay tsy kotrana kegel fa ilay ohatr'izao ataoko izao ao ve miakatra midina eo amin'ilay tapopory madama eto akaikin'ilay lavaka eto ilay izy ao ve dia miezaka ela manao an'izay dia alefa manodidina miaraka amin'iny dia eto amin'ilay ambany eto miezaka foana ela zany manao an'izay mba amin'izay madama lasa sopla tsara. Ary eto amin'ilay farany ambany eto afaka somary velarina 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 manao ohatran'izao. Lava-body ty ambany ty lava-body tsy midina amin'ny lava-body izany ela fa ity ilay lalan-jaza ity boribory ity dia eto ilay hoditra velarina 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 manao ohatran'izao. Dia amin'izay madama mba mahazo aina izy rehefa ilay miteraka izy dia mba moramora kokoa madama ny mamoaka zazakely ao ve mahazo totompoko.